Fanatsidika tamintsika teo dia velotaraina atrandrika ireo mpanjifa eo anivon'ilay banky Bicm ary miantso ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana eo anatrehany tsy fetezana mianjady amin'izy ireo. Ny fampitona teny Soarano indray ireo mpanjifa avy eo anivon'ny Bicm ary misy hatrany tonga manampisa ireo izay mpanjifa iaran'ny fanakatonana ny banky. Manana ayay maro ireo mpanjifa ao amin'ny Bicm izay milaza fa misy anjara andraikitry ny CSBF ny zava-mitranga. Hatreto aloha zany ny tena olanay ane dia misy anjara andraikitry ny CSBF ao anatin'izao mahatonga an'izao olana izao. Raha azavaina tsotsotra fotsiny amin'ny teny foly izy dia maninona moa zany tamin'ny décembre 2012 nanao excédentaire io banque io nisy 12 milliards d'ariary tao décembre 2012. Tonga nefa ny février 2013 dia napetraka tamin'ny toeran'ny administrateur provisoire. Fametrahana zany administrateur provisoire zany amin'ny resaka système bancaire dia midika fa manana olana ny boky anankiray. Ary ny mission ny asa nampandreketina ny administrateur provisoire dia ny amerina ny recapitalisation ny banque io. Nanana enim-bolana zany izy nanaovana an'izay asa izay. Tonga nefa ny enim-bolana tsy vita ny recapitalisation, tsy nisy fanapa-kevitra an'iraisin'ny CSBF mahakasika an'izay fa ny renay ary ny information fiable azonay hatreto dia mbola nitarina enim-bolana faharoa indray arany ny contrat an'ilay administrateur provisoire. Mbola recapitalisation ihany tamin'izay fotoana izay no andraikitra sy ny mission principale napetraka taminazy. Vita nefa ny heritaona mbola tsy vita ny recapitalisation. Mariany etona aloha zany fa treto mbola tsy vita ny recapitalisation. No mahagaga anay nefa mbola nomena DG an'ilay banky ihany ilay administrateur provisoire teo aloha. Ka aminay manokana zany sao sanatria any ambadibadika any misy coupe beraka sao dia fahita organisé no mahatonga an'izao fijaliana izao. Ka zay zany dia mbola mangataka tanandroa ny androm-panjakana rehetrarehetra izay tompona andraikitra décideur mpanapa-kevitra ny ambony any andray atanana satria fantatray fa mahafantatra ny olana ohatranay izao ireo tompona andraiky mpanjakana ny ambony any. Androany moa dia nanam-pikasana anao karazana diabe ireo mpanjifan'ny Bicm fa tsy nekena ny fangatahana fahazoan-dalana nataon'izy ireo. Mbola mitombo ny fitakian'ny mpanjifan'ny Bicm amin'ilay hoe amerenana ny volany ao anatin'ny fotoana fohy. Zahay dia saika androany nampiantso namanay zany hoe anao manifestation eny an-dalana nangataka autorisation zay dia tsy nomena autorisation tany mairie. Tsy azonay loatra hoe fa maninona zavatra masany saika ho ataonay fa maninona no sakanana ny mpanjifan'ny Bicm anao manifestation. Zahay dia nangataka mihitsy ny hoe zay tsy andeha amin'ny arabe satria manakorotana ny circulation fa hoe andeha any amin'ny trottoir dia amoaka banderole. Tsy anakorotana ny arabe. Nangataka izahay hoe amin'ny polisy zahay mba hiaro an'le manifestation ataonay tsy azonay mihitsy hoe fa maninona no sakanana zany manifestation zany. Nilaza ny mbola merina fangatahana fahazoan-dalana anao izany etsika izany moa izy ireo ary nanamafy fa rariny ny fangatahana izay ataony manoloana ny zava-misy izay miatra amin'izy ireo.